fa miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity vlog ity indray. Mbola vitako indray ny andro fahatelo a, fa zany hoe tsy mampanantena hoe isan'andro akory zany vlog fa androany fotsiny mba nisy zavatra nanaitra anako dia zaraina amintsika rehetra. Isaorana aloha voalohany indrindra ireo rehetra izay mijery a sy mametraka commentaire sy manao j'aime, mampirisika anareo foana zany na dia hoe tsy tianareo raha nisy mba mitsara velantsika koa indraindray. Ny voalohany indrindra dia hoe iza ny anaran'ity vlog ity, ohatra ny eritreritra alors angasy ny anaran'ity vlog ity zany karazana fandaharana kely anankiray a, dia tadidiko foana le telo a, hoe 3 minitra ity vlog ity a, dia izana zany hoe omena anarana fandraika amin'izay dia sendra tonga atao an-tsaiko a hoe sirasira 3 minitra dia manomboka rapitsa zany tsy teny intsony hoe tonga soeto amin'ity vlog ity fa hoe tonga soeto amin'ny sirasira 3 minitra. Ny zavatra horasiantsika androany dia mikasika an'ireny le hoe sendra nandeha tao amin'ny Facebook sy manomboka miparitaka indray amin'izao le hoe dia tena ratsy dia ratsy mihitsy le hira ataon'le ankizivavy anankiray iny fa tokony tsy mihira izy a, hitanareo eto. Ary miteny daholo hoe tokony tsy tokony hanao hira daholo zao olona rehetrarehetra zao. Zahako indray nefany a miteny hoe tsy voatery mana-talenta ihany no mihira, zaho aloha mihira e. Ny rasantsika endry sy lalim-pandiniana. Zahako ihany amin'ny zavatra nataoko taloha efa tamin'ny 1 taona 10 taona lasa raha indraindray, fa rehefa tiarina kosa dia mamezaka tsikelikely zany dia ohatran'izany koa reny ankizy reny tsy omena tsiny mihitsy izy akory rehefa manomboka, mety hoe tsy takana izy a dia atoro anazy ohatran'izao ny fanaovana anazy, mety hoe zavatra sarotsarotra kokoa anazy le izy a, fa azony atao tsy ny olona mana-talenta ihany zany tokony hanao zavatra anankiray a, fa afaka manao zavatra anankiray koa ny olona mianatra sy olona miezaka. Ohatra na manao vlog zao a, olona tsy mana-talenta zavatra fisehoana amin'ny vidéo zany mihitsy ny ako kanefa mba miezaka zany dia mety rehefa kelikely ihany mety ho vedety. Dia mampirisika anareo ihany koa zany hanao vlog a, ny izay afaka moa zany mazava ho azy, ary saorana be da be ireo izay efa nanao a. Hitako anisan'ny mahafinaritra anazy zao a ny Michou izay manao vlog momba ny hatsara-tarehy a, ny produit fanatsara-tarehy ho an'ny vehivavy zany indrindrandrindra, dia apetrako eto zany anazy a. Ho an'ireo izay manana vlog koa dia azonareo apetraka eto commentaire dia ho resahantsika. Izay indray ny androany a, fa dia mametraka velominareo ho manaraka indray, mety rapitso mety rafaka pitso a, mety amin'ny andro manaraka, fa amin'izay fotoana izay tsika fa ao anatin'ny sirasira 3 minitra. Misaotra tompoko.